Kristianina aho dia mazava ho azy fa efa tratran'izao. Misaotra. Iaraka ivavaka isika. Jesosy io, misaotra anao zahay noho izao sakafo nomenao anay izao. Ta io izao hitondra hery-tsantsaka ary fahasalamana ho an'ny nofinay. Misaotra raha eo. Amen. Kristianina aho dia mazava ho azy fa efa tratran'izao ihany koa. Kristianina aho dia mazava ho azy fa efa nisy fotoana nijerijery hoe iza mireo ary no izy isak'izay nivory tamin'ny communauté. Kristianina aho dia mazava ho azy fa efa tratran'izao ihany koa tao am-piangonana. Pastery efa nitenina nandritra ny 20 minitra teo eo dia ozy izy tampotampoka teo hoe hivavaka isika mialohan'ny andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ray masino, misaotra anao zahay fa nomenao fahafahana hamaky ny teninao androany. Mitenena aminay, ny fanahy masinao anie hanazava anay raha handray izany teninao izany zahay. Kristianina aho dia mazava ho azy fa efa nisy fotoana nanana heritreritra ohatr'izao hoe Jesosy io, tena tiako ny hiverenanao, saingy fantatrao fa mbola hanambady tsy ho atsy. Dia tsy aloha miandry an'izay aloha tsika vao miverina ianao. Tsikitsiky kely aloha iny fa andao amin'izay ary hiditra amin'ny tena matotra. Kristianina aho dia mazava ho azy fa fantatro fa tsy vonenako ny eto an-tany. Andriamanitra efa manomana toerana tsara lavitra ho ahy. Kristianina aho dia mazava ho azy fa na hiala amin'ny Jiosy daholo aza ny olona rehetra, za tsy hiala aminy mihitsy. Kristianina aho dia mazava ho azy fa tsy mba mankaleo azy zany ny mihaino toriteny. Kristianina aho dia mazava ho azy fa tsy menatra noho ny amin'ny Jiosy aho fa reharehako mihitsy izy. Kristianina aho dia mazava ho azy fa voavela ny heliko noho ny nataon'i Jiosy teo amin'ny hazo fijaliana. Kristianina aho dia mazava ho azy fa misy karazana mozika tsy henoko tsony. Kristianina aho dia mazava ho azy fa fantatro fa na dia tsara aza ny makany am-piangonana dia tsy ampy hahavonjy azy zany. Mila mibebaka sy manolotra ny fiainany ho an'i Jiosy ny olona ray raha te ho voavonjy izy. Kristianina aho dia mazava ho azy fa manana fifaliana tsy azon'izao tontolo izao hoe soronamiko. Kristianina aho dia mazava ho azy fa na dia mbola tafanota aza indraindray dia tsy miaina ao anaty fahotana tsony. Ary farany, Kristianina aho dia mazava ho azy fa tsy matahotra izay aorianany fahafatesana satria manana fifandraisana amin'ilay mpahary ahy sady fantatro ny fitiavany ahy.